Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana indray amin'ny alalana zao fandarana izao. Misaotra azy ihany koa isika satria inoko ary tena inoko fa hiasa ao anatin'ny fotoana hitondrako ny havatra ny Tompoandriamanitra. Misy teny toy zao matsy ao anaty Baiboly ao amin'ny Salamo fa 7:120 hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, nandefa ny teniny izy mba nafaka azy amin'ny longoa zay nianjarana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra entina ho anareo androany zany dia mitondra fanasitranana ho an'ny marary, mitondra fanafahana ho an'izay matsapa fa mbola voafatotra sy voageja, ary mitondra fitahina ho an'ny tsiraray avy. Mino ny famarinana zany ao ary mitonanao ihany koa ao mba ino fa zany tokoa no tanteraka amin'ity androany ity. Raha misy Baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny Jaona 5:5-7. Jaona 5:5-7. Toy zao voasoratra: koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko vakina lay teny teo: koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mazava ny voasoratra araky ny teny Jesosy teo dia mpanafaka Jesosy Kristy, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Ka na manahoana sy manao ahoana ny herin'ny famatorana sy ny fanakejana mahazo ny olona anankiray dia ainy Jesosy ny manafaka an'izany olona izany amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Ary aorianany fanafahana zay ataon'i Jesosy Kristy dia manome fiainana vaovao Jesosy. Ny olona petraka nefa de izao, tsy tena mahafantatra ary tsy tena mino ny olona fa mpanafaka tokoa Jesosy Kristy. Tsy tena mahafantatra hoy ao ary tsy tena mino ny olona fa mpanafaka Jesosy Kristy. Tafiditra ao anatin'izany ny maro am'ireo olona manao azy ho kristianina. Any ka vitsy amin'ny olona hoy ao no mirohatra mitady ny famonjeny Jesosy sy ny fanafahana raha ohatra ka marary izy na manana olana sarotra vahana, satria tsy mahafantatra izy ary tsy tena mino fa mpanafaka Jesosy. Aleon'ny olona azy ho an'ny olona sasany io ny manatona mpanao ody, ny manatona mpanao sikidy, ny manatona mpanandro raha ohatra ka marary mafy izy na manana olana sarotra vahana. Araky ny fitenin'ny olona sasany azy de hoe ano no aingam-piasa no lay fivavahana. Androany nefa de ambarako aminao aminareo ara-mafisiko fa mpanafaka Jesosy Kristy. Izy tenany mihitsy no niteny an'izany lay Jaona 5:5-7 teo no manambary zany. Averiko lay teny iny: hoy Jesosy, koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Araka volazan'ny Baiboly matsy, nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona Jesosy Kristy mba hanafaka ny olona amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra zay namatotra azy hatramin'izay, ka nisorona nekeny Jesosy Kristy, na hoe nisorona zay notanterany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana no nentin'Andriamanitra manatanteraka an'izany fanafahana izany. Any amin'ny Petera voalohany any 2:2-4 dia zao ny voasoratra, zao ny voalaza: ary izy Jesosy io lazainy io, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny famarinana. Zany hoe Jesosy Kristy zany raha nahantona teo ambony hazo fijaliana, natao sorona teo ambony hazo fijaliana, dia nataon'Andriamanitra niatra taminy izany
ahafan'andriamanitra manafaka ny olona rehetra zay tonga ao am' jesosy, zay mihinao jesosy ho afaka amy fahotana sy ny fahazaran-dratsy ary ho afaka am'ireo zavatra rehetra mamatotra azy na inona karazany. Koa amy fotoana zay inonao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao ary anaiky anao ny sorona nataony jesosy teo ambony hazo fijaliana de hoy aho hoe isy herin'andriamanitra iatefa any aminao, isy herin'andriamanitra iatefany aminao ka anafaka anao izy. Efa nahita olona maro be mihitsy aho natsapa zany fanafahana nataony jesosy kristy zany. Mpanota be araka ny fomba fiteny le olona ny foka ny sotro kanefa afaka tam'zany fahazarany ratsy zany izy rehefa tonga tao am' jesosy, rehefa nino a jesosy, rehefa resy lahatra fa jesosy tokoa no mpanafaka. Mpanota be araka ny fomba fiteny akio le olona, mpivaro tena, mpakavadin'olona, izy mihitsy no tantara zany tamito tao am' broko kanefa afaka tam'zany izy rehefa tonga tao am' jesosy ary nandray an' jesosy ho tompony ho mpamonjy azy. Lasa mpino kristianina ao am' fiangonana misy azy am'izao fotoana zao ary isaorany Andriamanitra fa akoatrany hoe no afan'Andriamanitra tamin'ny asa fivarotan-tena sy fakanavadin'olona dia nahazo tokantrano tsara izy ary efa niteraka izy am'izao fotoana zao. Zay no ilazako amitsika hoe mpanafaka jesosy kristy. Mpanota biaraka fiteny akio le olona satria mpanao ody, mpitaiza olona, mpanandro kanefa afaka tam'zany lay lehilahy zay volaza hoe mpanao ody, mpitaiza olona, mpanandro ary tsy izy ihany no afaka fa isy ny vady aman-janany mihitsy no afaka rehefa tonga tao am' jesosy izy, rehefa nandray an' jesosy izy. Ary am'izao tsika am'te zao de lasa olom-baovao ary manana ndraikitra ato am'izao fiangonana refy andro kely zao izy sy ny ankohonany. Magaga ny tompo riavana, tena magaga. Tsy misy olona tsy hainy ny manafaka fa tena mpanafaka jesosy kristy. Riavana, tsy misy olona ka hoe nino a jesosy, nino ary resy lahatra ny am'ilay sorona nataony jesosy teo ambony hazo fijaliana. Tsy misy olona ka hoe nandray an' jesosy ary tonga ao am' jesosy ka tsy afaka amy fahotana na tsy afaka fahazaran-dratsy. Tsy misy an'zany, tsy mandainga ny baiboly fa jesosy kristy no mpanafaka ary mahay manafaka ny olona amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy, mahay manafaka ny olona am'izay zavatra ratsy rehetra mamatotra azy izy. Manaraky zany rehefa tonga am' jesosy anao ka natsapa fa efa afaka tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy sy ny fomba fanao ratsy fanao gentilisy, natsapa anao fa afaka tam'ireo fomba ratsy teo aloha zay nahazatra anao nandritry ny taona maro de hoy aho hoe tehirizo olom-baovao ny fiainanao, tehirizo olom-baovao satria rehefa nanafaka anao jesosy de ao ambadiky ny fanafahana de lasa manana fiainana vaovao lay olona. Ka raha ohatra ka nahatsapan'zany anao, efa nahatsapan'zany de zay le teniko hoe tehirizo hitoetra olom-baovao ny fiainanao, ome voninahitra mihitsy ny tompandriamanitra riavana malala. Tehirizo ho tsy manatsiny ihany ko, tehirizo ho tsy manatsiny amam-pondro eo mason'Andriamanitra ny momba anao rehetra satria ianao ange raha nafan'Andriamanitra tamin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy sy ny fomba fanaonao ratsy fahiny de raha ny marina efa programan'Andriamanitra tany alohabe tany zany, mbola tsy ary akory ianao, mbola tsy nisy akory ny fanorenany ty zao tontolo zao ity no efa nomanin'Andriamanitra ho am'zany ianao. Ary zay mahatonga mampahery anao androany ary inoko fa teny avy amin'Andriamanitra zany hoe tehirizo olom-baovao ny fiainanao, tehirizo ho tsy manatsiny amam-pondro eo mason'Andriamanitra ianao. Andao nge tsika maky baiboly entina manamarina an'zany rehetrarehetra nambarako zany ato amin'ny Efesianina 4:,
Efesana toko faefatra de vakitsika ny andininy faharombropolo. Mba hialanareo ny toetrareo taloha araky ny fitondrantenanareo fahiny zay niasimba araky ny filany fitaka. Andiny fahatelo ambiroapolo. Fa mba ho avozina kosa ianareo amin'ny fanansainareo. Andiny faefatra ambiroapolo. Ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsina sy ny famasinana momba ny fahamarinana. Afatra natao amin'ny Paoly apôstôly io hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao ka no ahafahan Jesosy tamin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy rehetra, no ahafahan Jesosy tamin'ilay fomba fanao jentilisa zay niainanao fahiny, de zay ny fampianaran'ny Baiboly ndrindrindrindra amin'ny andiny faefatra ambiroapolo hoe mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba famarinana. Andro alina na fotoana manao na fotoana manao ahoana dia tokony ho tafinao le toetra vaovao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra zay nampitafinanao tamin'ny alalan'ny fanafahana zay nataon'i Jesosy Kristy ho anao zany. De ato amin'ny Efesana indray toko voalohany andiny fahatelo de no tsara ke voasoratra ary andiny faefatra. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Andiny faefatra. Araky ny fidianany antsika tao aminy fonotsimbolary ny fanorenana zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatreny isika. Mbola tsy ary anao, mbola tsy ary akory ianao, mbola tsy nisy akory ny fanorenany ty zao tontolo zao ty no efa nifidy anao Andriamanitra mba ho masina sy ho tsy manatsiny eo anatreny. Ka zay mahatonga aly manafatrafatra ty ary aloha hoe rehefa nahafahan Jesosy tamin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy ianao, rehefa nahafahan Jesosy tamin'ny fomba fanaony jentilisa na fomba fanaony olo zao tontolo zao ianao, dia tehirizo ho olom-baovao hatrany hatrany ianao. Fanampiny, aza miverina am'ireo fahotana sy fahazaran-dratsy ary ny fomba ratsy efa nialanao intsony ianao. Aza miverina am'izany intsony ianao, efa nohafana ianao ka aza miverina izany mihitsy. Raisoanao ity teny nataon'ny Paoly apôstôly ity hoy izy ao amin'ny Galatianina toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Raiso iaho ity teny ity: raha ny zavatra efa noravako no atsangako ndray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Zay ny tenin'ny Paoly. Raha ny zavatra efa noravako no atsangako ndray de mampiseho ny tenako fa diso aho. Riavana malala. Iaikeo zay torevitra nomen'ny Paoly apôstôly zay. Raha reo zavatra efa nialanao teo aloha no nyery ny fanafana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny sorona vita teo ambony hazo fijaliana, aza iverenany intsony zany. Raiso ho fahasoavana lehibe anao hoe nanafaka anao tamin'izany ny tompoandriamanitra. Riavana, ianareo zay mahita sy mandeha am'izao fotoana zao, mpanafaka Jesosy. Ary ny ran'Andriamanitra ray, lay tompony zao rehetra zao izy mba anafaka anao, mba ahatonga anao anana fiainanao vaovao mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ety, ka ho voninatr'Andriamanitra ny fisinao eto ambony tany, mba ahafan'Andriamanitra manome anao ihany ko fiainana mandrakizay. Ty no tanteraka matsy le teny nambaran'ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy faha 12 manao hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa izao ndray eno tsara zao fanazavana entiko manaraka izao. Fa raha ohatra kosa ka volana vitsivitsy tateoriny, nataona vitsivitsy tateoriny, eny mety hoe volana maromaro na taona maromaro tateoriny ka hoe niverina nanoty indray le olona, anisan'izany ianao. Niverina nanoty indray le mpino kristianina na lay mpanompon'Andriamanitra mpitarika, niverina nifoka sy nisotro toka ohatra, niverina njangajangana, niverina pirafy ihany ko ohatra, niverina tamin'ny fomba fanao jentilisa ohatra, de hoy aho hoe tafiditra ary nahazo toerana ao anatin'le olona zany ny fanaratsy na ny devoly. Tahaka ny
nahazo any Jodasy zany no nahazo azy. To zao mantsy no voalasan'ny baiboly ny amin'ny lehilahy atao hoe Jodasy io. Jodasy aloha de isan'ny mpianatry Jesosy, isan'ireo apôstôly. Tsy olombelona no nametraka azy tao anatin'ireo ekipa ny apôstôly, fa Jesosy no niantso azy ho am'izany toerana zany. Fa saikindrisy no tsy fitandremana, no tsy famalinana, dia tafitra tao amin'ny fanaratsy ary nahazo toerana tao amin'ny fanaratsy. Zao mantsy ho voalasan'ny baiboly atao amin'ny Luka 12:7. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy. Taoko fa mazava ny voasoratra hoe Satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota, anankiray amin'ny 12 lahy. De 14 de nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe mpiambina izy ka niresaka taminy am'izay amadina any Jesosy amin'ireo. Ry havanao, tsy vitany Jodasy, tsy vitany hoe amin'ny mampianatry Jesosy azy, amin'ny maha-apôstôly azy hoe olom-boafidy ka hoe amatika an' Jesosy. Tsy vitany zany. Fa rehefa tafiditra kosa nahazo toerana lay fanaratsy noho tsy fitandremana, noho tsy famalinana, de mora taminy ny nandray fanapa-kevitra hoe andeha hivadika am' Jesosy aho, andeha atolotro eo anatrehan'ireo mpanentsika azy reo fahavalony Jesosy Kristy. Ry havanao, tsy misy kristianina, tsy misy mpanompon'Andriamanitra mpitarika lasa sa manota izany raha tsy hoe tafiditra sy nahazo toerana tao amin'ny devoly. Ary zany no antony natonga ny Paoly apôstôly nampitandrina any amin'ny Efesianina 4:7 angamba zay. De nampitandrina Paoly apôstôly mazava fampitandremana, aza manome fitoerana ho an'ny devoly hoy izy. De takizay ndraiky eo fampitandremana atao amin'ny Petera, any Petera, any amin'ny Petera voalohany any 5:5. Mahonona tena miambena ho Petera fa ny devoly fahavalonareo de mandeha tahaka liona mierina mitady zay arapany. Ka ny tiako ampitaina zany de zao hoe efa tongolom-baovao ianao, lasa manana fiainana vaovao ianao, natsapa hoe afaka tamin'ny fahotana, afaka tamin'ny fahazaran-dratsy, kanefa ankehitriny tsapanao am'izao fotoana zao. Fa zany zavatra efa nialanao zany de niverenanao ndray tateorina. Mety efa nibebaka tam'izany ianao satria fantatra hoe tsy mety aminao ny fiainana tak'izany. Efa nifona inao satria fantatra hoe tsy tokony zany ny fiainana mpino kristiana na fiainana mpanompon'Andriamanitra mpitarika. Kanefa mandraka ankehitriny tsy mety afaka ianao, na ihany ke hoe tsy fonao ialana mihitsy le zavatra ratsy iananao ankehitriny. Kanefa anao mpino kristiana, kanefa anao mpanompon'Andriamanitra. Manambary zany fa noho tsy fitandremanao de tafitra le devoly, tafitra le fanaratsy, ary ao zany izy. De io no miezaka mamatotra manageja an'le kristiana na le mpanompon'Andriamanitra mpitarika mba tsy hiala amin'ny fiainana ratsy, fa toizany ihany ny fiainana ratsy. Manompon'Andriamanitra izy, mivavaka izy, miaraka ambe sy maro izy, mampianatra izy, mitoroteny izy, fa le fiainana kosa tsy vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Le fiainana kosa mampalahelo an'Andriamanitra satria fiainana manota tahaka ny jentilisa, fiainana manota tahaka ny olona zao tontolo zao. Dinio ny fiainanao, dinio ny mombanao, aza manamaritena, aza manamaritena ho iaho. Na ihany ko lay fanahy ratsy zay efa tao aminao, fony anao mbola olona zao tontolo zao, fony anao mbola lavitra an'Andriamanitra, tsy mbola niala, na ihany ko hoe tsy mbola voaroka. Zava-misy zany ry havana, talohany nandraisanao an' Jesosy, talohany nandraisantsika an' Jesosy, talohany natokavantsika tao am' Jesosy Kristy, dia nanana fiainana ratsy ny ainy isika, ary maro amitsika no nazahoany devoly toerana tam'izany fotoana zany, nazahoany fanaratsy toerana tao anatsika tam'izany fotoana zany.
ka rehefa tonga atao am' jesosy indray isika de ty zavatra mety mitranga ary efa hitako zany no vijen'andriamanitra fanahinao natsagan'andriamanitra ho zany any ianao na velany eloka ianao fa lay fanaratsy nazy toerana ty aloha kosa de tsy mbola niala fa mbola mibody toerana ao anaty ao satria tsy mbola nroanao izy ka tsy mbola namoaka an'le devoly niala tao anatinao ny vavanao tamin'ny anaran' jesosy tsy mbola nisy olona zay mba nametrano fitokisana ivavako anao mba androka sy anika andreo fanaratsy zay natoera tao anatinao ary ny devoly tsoroko aminareo fa tsy miala zany izy ratsy avoaka tsy miala zany izy ratsy roana ary reo no madiso hevitra kristiana be deaibe na mpanompon'andriamanitra be deaibe ny tantarany ao anaty tantara anaty baiboly nke manambary izany tany an-danitra ry zareo fa gamo niala tany an-danitra mora fotsa tam'izao ny devoly na de teo aza ny ray teo ny zanaka teo fanay masina nisy fanatrean'andriamanitra tany an-danitra enky vonanitr'andriamanitra ny lanitra fa ny tokony atsotra zao tao an-danitra tao ry zareo fa ady no natao vo niala tany an-danitra devoly zay ny voalasin'ny apokalipsy toko 12 ka raha izay indray no marina dia tsy adekevitra fa na oela na oaingana de tsy maintsy amita ny asa ratsiny ny fanaratsy eo amin'ny fiainanao tsy maintsy ampisongadina ny fisiny ao anatinao izy na oela na oaingana no ia ary zany no ato mahatonga kristianina marobe na mpanompon'andriamanitra marobe volana vitsivitsy na maromaro hoe na ataona vitsivitsy na ataona maromaro ataty oriana de lasa verina am'ilay fomba ratsy fanao fahiny zay ny sasany misotro sy misotro sy mifoka ny sasany mijagajaga sy mampirafy ary tsy menatra am'izany mihitsy ny maro amin'ny olona inona ny atony satria tonga ny fotoana na fan'ilay fanaratsy zay tsy mbola voaroka tsy mbola niala tao aminy fony izy mbola jentilisa mba anao ny asany anao ny mission zany raha mivolasa amy baiboly mantsy riavana no jerena de zao raha tena nino an' jesosy kristy na nray an' jesosy kristy ary manana an' jesosy kristy ny olona iray dia tsy manota satria ny voa avy any an-danitra no mitoetra ho aminy azonao ve zany teny zany tsy manota satria ny voa avy any an-danitra avy amin'andriamanitra no mitoetra ho aminy ary tsy mahay manota izy hoy ny baiboly satria efa naterak'andriamanitra efa nateraka indray fa lay fahotana le fiainana ratsy fanao jetilisa hita eo ampiny na mbola hita eo ampanompon'andriamanitra kosa iny no famantarana fa mbola misy fanaratsy mitoetra ao aminy lay fanaratsy karazany mampanota no mbola mitoetra ao aminy ka ilaina fanafana farany zay aingana ny olona tak zany andaoka vakitsika amy baiboly atao amy jaona voalohany toko 7 de vakitsika ny 15 fafatatrareo fa jesosy no naseo anesitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy 19 zay manota de avy amy devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany izao no nisehony zanak'andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly 19 zay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra tsy adikevitra io teny io ry havana malala rehefa tena ho aminao jesosy nazy toerananao jesosy de iny jesosy iny no manaisitra ny fahotana rehetra ao fiainanao iny jesosy iny no manafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy rehetra na inoninona karazana fahazaran-dratsy ny ainanao zay no marina zay no voalasan'ny baiboly fa raha ohatra kosa tsy arak'izany ny fiainanao tateorina de manambara zany fa mbola misy raikala ao de ny fanaratsy na ny devoly izany de io raikala io tsy mamela anao hitoetra olom-baovao zany tsy mamela anao ho vavolombelony jesosy kristy eto ambony ty tany ity zany tsy mamela anao ho olona ho fideranan'andriamanitra zany ny fisinao eto ambony ty tany ity fa ataony zay ampanotanao raha karazan'ilay mampanota io nazy toerana ao anatinao io ry havanao
sitrak'Andriamanitra ny amonjy ny fanainao, sitrak'Andriamanitra ny anananao piny, ny anananao mpanompon'Andriamanitra, fiainana vaovao, fiainana afaka amin'ny fahotany sy fahazaran-dratsy, araka le temo tery aloha hoe mba ho voninahitran'Andriamanitra ny fisinao sy ny fahavelomanao eto ambony tany ity. Araka ny teniko tamin'ny herina tamin'ny tababolana angaban'izay, de zao ny zavatra andrasan'Andriamanitra eto ambony tany, manao ny sitrapon'Andriamanitra ny eto ambony tany tahaka ny any an-danitra manao ny sitrapony ihany koa. Zay le vavaka nampianaran'i Jesosy hoe ho atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Sitrak'Andriamanitra tompoko ny anananao antoka fa ho any an-danitra ianao ratrizay ka tapitra ny fotoana nandalovanao teto ambony tany ity. Ka hoy aho hoe azo omena toerana intsony eo amin'ny fiainanao ny fanay ratsy na ny devoly na inona karazana, esory hiala eo aminao izy, ataovy ny fifonana sy ny fibebahana, na ihany koa manatona mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra namana mba anampy anao, anafaka anao am'zany famatorana zay sy fanakajana zay mbola ataon'ny fanay ratsy na ataon'ny devoly eo amin'ny fiainanao zany. Ry havanao, raha tena ao am' Jesosy marina ny misy anao, efa nandray an' Jesosy anao, efa nampandroso an' Jesosy ao anatinao ianao, de zao ny tian'Andriamanitra ho hita ao fiainanao, ianao afaka amin'ny fahotana satria Jesosy no voalaza fa mpanafaka. Raha izao izy izy no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ome voninahitra Andriamanitra ho faranako ny fampianarana ny afatra. Voniny izahay, voniny izay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny refy, ny vavaka ho anao, ny vavaka ho anao satria sitrak'Andriamanitra ny anafaka anao. Ino tsara nge mba afanaro, mba tonga anareo iny fa marina le lazaiko tao hoe tsy vitsy amin'ny olona amin'ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny kristiana no nazahoany devoly toerana tao anatiny, na ihany koa hoe tsy vitsy amin'ny olona, tsy vitsy amin'ny mpino kristiana na mpanompon'Andriamanitra mpitarika no mbola tsy niala tao aminy ny fanaratsy efa nazo toerana teo aminy teo aloha. Ndre mandeha nisy groupena olona maromaro tonga tao amin'ny broko de aniny eto anareo hoy ahy, de nitantarainy hoe zahay mpitarika fiderana ao amin'ny fiangonana anankiray eto Antananarivo, mpitarika fiderana fa teo afaka zay pastera, fa inona ny olana mahazo anareo? De nitantarainy tamiko hoe tsy eo izy zay nahazo anay fa rehefa vita le fotoam-pivavahana de lasa mandeha amin'ny toerana misy bara reny zareo, de any zany zareo no misotro toka, misotro labiera, tsy latsy vavy io, maromaro zareo tonga tao aminay tao amin'ny tomboroko, ary tsy zay reto ihany izy izy fa misy namanay fa tsy mbola tonga izy fa mbola miandry aloha, de mila fanafany zay. De tena voakasika mihitsy tam'zany, lasa saina lasa eritreritra hoe Andriamanitra voafitaka zany le mpanompon'Andriamanitra, voafitaka zany le fiangonana satria zay ny toetrandreto olo reto. Ary na izany de lasa saina tany am'ireo mpitarika fiderana tao amiko hoe sao de mba manao taky zany koa reto olo reto fa tsy mbola afaka le devoly tao aminy, tsy mbola voaroka le fanaratsy tao aminy, ka mahatonga amy tantara zany aminareo a satria tsy olona ray na roa na zany groupe zany any no efa nanatona hoe pino izy kanefa dia matsapa fa mbola misy famatorana sy fanakajana ny fiainana, fa olona marobe. Ka matoa ianao mandray an'izao afatra ao de tian'Andriamanitra ho afahana, tian'Andriamanitra ho vonjeny, tian'Andriamanitra esorina amin'ny fanakadrana sy ny fanakajana ataon'ny fanaratsy nataon'ny devoly. Jesosy Kristy no mpanafaka riavana malala, volona hivavako anao ao, ka aondre lohanao am'izao fotoana zao, aondre lohanao de apetrao fonao tananao, raiso fanafahana. Raha marary anao dia raiso fanafahana, raha manana olo anao dia raiso fanafahana, raha matsapa fa voafatra sy voagetra anao raiso fanafahana, fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ary mpanafaka, mahafaka anao am'ty androandroany ity hivavakitsika. Ry tompo Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra,
misaotra anao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manome voninahitra anao aho ry lay tsara indrindra, mandrafo am'ireo olona zay nandreny tianao tamin'ity androandroany ety anao. Asehoy Andriamanitro fa Jesosy Kristy zanakao lay tokana lay nomena ho anay dia izy no mpanafaka ny olona amin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy ary ny fomba fanaony ty zao tontolo zao ity. Izy no mpanafaka am'ireo aretina, mpanafaka am'ireo olana zay mamatra sy manankejy. Aseho tompo fa amin'ny alalan'ny vavaka atao zao mpanomponao zao dia tonga any am'ireo olondreo ny herinao manafaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho afako zay rehetra mbola voafatotra amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy, afako reo zay mbola ao anatin'ny aretina sy ny olana maro samihafa, afako reo zay matsapa fa misy hery ratsy mbola manankejy sy mamatotra azy, ary tsofoko rano olom-baovao ny olonao tompo ho fidirana ny voninahitrao, ny dera, ny aja ary ny voninahitra dia tolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ety ka dia mametraka ny mandram-piona manao velio manareo amin'ny herindray tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.